يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد رسيتنا الله سبحانه وتعالى alwani shika dia itunda fampianarana izay mety hitunda tombontsoa ho an'ny Islam tsirairay. Voalohany indrindra inona moa ny antsoina hoe fanompoana? Faminany sallallahu alayhi wa sallam rehefa tonga izy nitondra finoana al-Islam tety ambony tany dia maro ireo karazana fanompoana izay noentiny. Maro ireo karazana zavatra izany nandidiany ny mpino Islam mba hoentina hankatoavana any tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ny famaritana ny fanompoana eo amin'ireo manam-pahaizana dia ny fitambarany ireo zavatra na ireo asa na iteny zany na amin'ny alalan'ny hetsika na amin'ny alalan'ny teny izay ankatoaviny Allah subhanahu wa ta'ala ho fiderana azy. Ka anisan'izany araky ny tenen'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a, zany ny fangatahana na ny fanaovana hataka dia anisan'ny fanompoana eo amin'ny finoana al-Islam. Araky ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ad-du'a huwa al-ibada, zany ny dua na ny fangatahana dia anisany fanompoana. Izany fanompoana izany dua izany nefa araky ny fantatsika mpino Islam tsirairay fa ny fanompoana tsy afaky atao foronina, tsy afaky hoe amorona zavatra anankiray ianao mba hoentinao anompoana ny Allah subhanahu wa ta'ala, fa tsy maintsy misy fampianarana izay ahatonga izany fanompoanao zany ho voaray. Tsy maintsy misy ireo lesona nomeny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ny mpino Islam izay entina anatanterahana izany karazana fanompoana zany mba ahatonga azy ho voaray eo anatrehan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a ta'at lillahi wal imtithal amruhu, zany ny dua nambarany eo manam-pahaizana dia fankatoavana ani Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny ireo karazana zavatra izay nandidiany. Zany ny Islam tsirairay na ny olombelona mihitsy aza dia nodidiana mba hangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, fa izany dia anisany fanompoana. Araky ny tenin'ny Allah subhanahu wa ta'ala hoe wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ary ny teny izy nambarana Allah subhanahu wa ta'ala ny tomponareo mangataha aminareo fa hamaly anareo izy na hamaly an'izany dua nareo izany. Fa nefa izany dua izany tsy voatery rehefa dua ataotsika dia ho voaray avokoa, fa misy ireo karazana zavatra izay mandrara na hoe manapaka ny duantsika tsy hivaly, zany manakana ny fivalian'ny dua na ny hataka izay ataotsika. Maromaro ireo teboka ireo, fa misy teboka vitsivitsy zany izay ho tanisaitsika eto mba hialatsika ezaitsika zany ny hialana n'ireo teboka ireo mba hahatonga ny duantsika ho voavaly, mba tsy hahatonga ny duantsika ho isan'ireo dua izay tsy ho valian'ny Allah subhanahu wa ta'ala izay. Dia nisan'ny voalohany amin'izany aklul haram, zany ny fihinanan'ny olona anankiray zavatra haram, ny zavatra voarara na ny zavatra illicite, na ny zavatra tsy azony, tsy ananany haky, tsy ananany zo zany ny mihina an'izany zavatra izany dia mety mandrara ny duany tsy ho voavaly. Araky ny tenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam ya ayuhan nas inna Allahu tayyib la yaqbalu illa at-tayyiban, zany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia niteny hoe ory zanak'olombelona izy Allah izy dia tsara ary tsy mandray izy afa-tsy zavatra tsara. Mazava hoazy fa haram ratsy, zavatra voarara matondra raina izy dia ratsy. Raha ohatra ka isika mihinana any zavatra voarara izany dia mety tsy ho ekeny Allah subhanahu wa ta'ala ny hataka izay ataotsika. Dia anisany teboka namafy an'izany teny zany koa moa zany Ibn al-Qayyim rahimahullah isa manampaizana be ato anatin'ny finoana al-Islam tamin'ny teniny manao hoe wa kadhalika aklu al-haram yubtilu quwwatuhu, yani ad-du'a,
zany zany ny fihinanana zavatra haramo izy Ibn al-Qayyim raha nazavany zany hadithi zany dia mampihena ny herin'ny doa na mety tsy hahatonga azy ho voavaly mihitsy aza. Dia niteboka faharoa izay mety hanakana ny doan'ny olona anankiray tsy ho voavaly, adamul jazmi fi doa wa ta'liq doa ala al-mashi'a. Zany zany tsy fananan'olona anankiray determination na tsy fananany hoe fitokisana tanteraka amin'ny zavatra angatahany zany, tsy fananany ny précision, tsy préciser tsara iny zavatra angatahany fa hoe mangatangataka mandehandeha ho azy ny hataka ataony, izany dia tsy ho ekesiny Allah subhanahu wa ta'ala ny doan'ny olona anankiray amin'izany endrika izany. Wa ta'liq doa ala al-mashi'a, sy ny fanaovana ny doa hoe ala ta'liq doa ala al-mashi'a zany zany sara ny fitenenana hoe ohatra anao mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, ohatra hoe omeo an'izao aho raha sitrakao, efa itsika fa Allah subhanahu wa ta'ala izy dia mahefa ny zavatra rehetra, afaka manome anao zavatra izay ilainao, fa tsy mila ho ataotsika hoe raha sitrakao na hoe raha vitanao, fa izany dia manakana ny doantsika satria tsy manome lanja ny doa izay efa nampanantenainy Allah subhanahu wa ta'ala tsika fa ho valiany, dia tsy ho ekesiny izany doa raha ohatra ampiarahina amin'izany zavatra izany. Dia manamarina an'izany moa zany tenin'ny Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rehefa niteny izy hoe la yaqulu ahadukum Allahumma ighfirli in shi'ta Allahu arhamni in shi'ta liazmi al-mas'ala fa innahu la mukraha lahu. Zany zany paminany sallallahu alaihi wasallam dia niteny hoe aoka ho izy ny ray aminareo tsy hiteny hoe Allahumma ighfirli in shi'ta, na hoe hiteny zany hoe ory Allah hoe mamela anakay ianao raha ohatra ka sitrakao, efa itsika fa Allah subhanahu wa ta'ala huwa ghafur, izy dia mpamela heloka, na hoe Allahu arhamni mahinakinaka aminakay ianao, na hoe mamela ny heloko anao, na hoe mamafany fahotako ianao raha sitrakao, efa itsika fa Allah subhanahu wa ta'ala izy dia ilay mpamafa ny fahotantsika fa tsy misy zavatra, tsy misy olona hafa na hoe zavatra hafa afa amafa ny fahotantsika afa-tsy izy irery ihany. Dia anisan'ny teboka fahatelo tsara hanana ho fantatsika ihany koa doa bi ithmin aw dhulm aw qita'atu rahim, zany zany ny fangatahantsika doa ho amin'ny zavatra ratsy na ho fangatahantsika doa amin'ny zavatra hanao tsindriazolena na anao tsirariny amin'ny olona anankiray, na fangatahantsika doa mba hanapaka ny rohim-pihavanana eo amintsika, dia izany dia tsy ho ekesiny Allah subhanahu wa ta'ala izany doan'ny olona izany. Voalohany efa fantatsika fa ny ithmi, ny fahotana dia tsy mila angatainao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ny fanaovan'ny olona anankiray izany, fa izany dia asan'ny shaitan, asan'ny devoly, izy no maniraka anao ireo karazana fahotana, ka noho izany tsy Allah mihitsy no mamaly doanao raha ohatra anao doa aminazy hoe ya Allah atao voao azo tanjaka sy fahasalamana dia hamonjy boaty, tsy anatiny fampianaran'ny Islam zany ary tsy ekeny Allah subhanahu wa ta'ala izany doanao izany, fa ny shaitan no maniraka anao mandeha manao izay zavatra tsy rariny ataonao. Tahaka an'izany koa ny dhulm, ny fanaovana tsy rariny amin'ny olona anankiray, raha ohatra anao manao doa mba azahoanao ny tsy rariny amin'ny olona anankiray, tsy Allah velively mamaly ny doanao amin'izany fotoana izany, fa shaitan dia maniraka anao amin'ny fanatanteranao ny tsy rariny amin'ny olona anankiray zay. Dia anisan'izany ihany koa qita'atu rahim, zany zany fanaovanao doa mba hanapaka rohim-pihavanana eo aminao na eo amin'ny olona hafa, dia zany tsy ho valiny Allah subhanahu wa ta'ala izany doa izany, araky ny tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'ala. Zany zany tsy misy na dia iray aminareo aza nambaran'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala afa-tsy hoe omeny azy izany zavatra angatay izany, aw kafin anhu min su'i mithlahu ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim, na hoe izany doa zany ohatra tsy valiany Allah subhanahu wa ta'ala dia alainy harovany anao amin'ny zavatra ratsy na hoe zavatra mafy na hoe zava-doza mety ahazo anao mba hosolony izany fangatahanao doa na hoe fangatahanao zavatra amin'izany. Raha ohatra ianareo nambarany eo amin'izay le condition, raha ohatra ianareo tsy mangataka doa ho amin'ny fahotana na tsy mangataka doa ho amin'ny fanapahana rohim-pihavanana eo aminareo. Dia manaraka an'izany ny tark amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar,
zany hoe zany ny famelany olona anankiray ny fandidiany ho amin'ny zavatra tsara. Raha ohatra izany ny olona anankiray tsy manidy olo amin'ny zavatra tsara, mahita olo tsy amin'ny rariny izy dia tsy didiany olo izany hanao ny rariny. Dia manaraka an'izay koa ny wanahyu anil munkar, sy ny fandrarany amin'ny zavatra ratsy. Izany zavatra roa izany ny famelany olona an'izany zavatra roa izany dia mety tsy ampivaly ny doany olona anankiray. Satria manino? Satria ny mpino Islam dia tokony hifananatra. Raha ohatra ianao mahita raha alainao na raha vavinao na anabavinao manao ny tsy rariny, hitanao izy tsy manao sola dia ampatsiahivo izy hanatanteraka izany sola izany. Raha vavinao hitanao izy tsy manao hijab dia ampatsiahivo izy mba hanao an'izany hijab zany, fa zany dia efa nandidiana Allah subhanahu wa ta'ala azy. Zany antsoina hoe amru bil ma'ruf, zany hoe zany fandidiana olona anankiray hanao zavatra tsara. Wanahy anil munkar, sy fandraranao ny olona anankiray amin'ny zavatra ratsy. Raha ohatra misy olona anankiray hitanao manao tsy rary, manao tsy mety, manao zavatra mifanohitra amin'ny finoana al-Islam, dia ampatsiahivo izy mba hiala amin'izany zavatra tsy rary na tsy mety ataon'izany. Zay ny hoe anahy anil munkar. Araka ny tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna anil munkar aw la yashkauna Allah an yab'atha alaykum adhaban min 'indihi. Zany zany na ianareo nambarany mpaminany sallallahu alaihi wasallam hifananatra amin'ny zavatra tsara na hifandrara amin'ny zavatra ratsy, na ianareo nambarany ianareo hangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, na wandefasany Allah sazy zany ianareo, thumma tad'unuhu falam yastajib lakum. Zany hoe zany na ianareo handefasany sazy dia aveo nareo hangataka aminazy ka tsy hovaliny izany doa nareo na ny hataka izay ataonareo izany. Zany hoe zany ny famelana anireny zavatra ireny dia mety tsy ampivaly ny doa rehefa misy ny ilanao an'izany doa izany. Dia manaraka an'izany al-ya'si au qillati al-yakin min ijabat ad-du'a, zany zany ny fahadisoam-panantenana sahady na ny tsy fahatokisanao na ny fahakelezany fitokisanao amin'ny fivaliany izany doa izany dia mety tsy ampivaly any doa. Zany zany ny olona anankiray raha ohatra angataka doa izy tokony matoky tanteraka mba fahivaly izany doa izay efa nampanantenaina Allah subhanahu wa ta'ala azy ny hivaliany izany doa izany. Araka ny tenin'ny mpaminany hoe ud'u Allah wa antum muqinina bil ijaba, zany zany mangataha amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ianareo fa ianareo eo amin'ny ampanantenana tanteraka amin'ny fivaliany izany doa izany. Ka tsara ny hifikiratsika amin'ireny teboka vitsivitsy reny raha ohatra tsika manantena hangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izay efa nandidiana antsika izany, ary manantena isika ny hivaliany ireo doa izay nataontsika izay. Inany Allah subhanahu wa ta'ala amaly ireo ihataka izay tanterahitsika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله